Miteraka krizy ara-ekonomika sy fikakaran'ny vidim-piainana maneran-tany ny adiny Ukraine sy Russia ary miantraika mafy amin'ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara zany. Mba ahafahan'ireo tantsaha malagasy miatrika izany krizy izany dia hotanterahina mandritry ny roa taona ny tetikasa amehana PURPA na ny projet d'urgence de renforcement de la production alimentaire. Tetikasa eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana izay vatsian'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana vola amin'ny tetina 1,20 miliara ariary. Tanjona ny ampitombona ny famokarana zavamaniry fanao koba toy ny vary sy ny katsaka, zavamaniry fakana menaka toy ny soja sy ny voanjo ary mba hampiena ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana ireo vokatra ireo avy any ivelany. Inona no atao hanampiana ny tantsaha dia ny zezika sy ny masomboly indrindra no hoentina hanohanana ny tantsaha satria fantatsika fa niakatra be mividy zezika vokatry ireny krizy ukrainienne ary talohan'iny moa ny Covid-19 dia efa anisan'ny teraka an'izany fa maika nanampitrotraka ilay krizy izay resantsika teo mampiakatra be mividy zezika ary dia nisy mifanapahan-kevitra ny fidinam-panjakana ny hanohana ny tantsaha ary tohanan'ny mpiara-mimbonantoka dia ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana zany. PURPA dia mihoatra ny tantsaha roa alina sy ray hetsy era Madagasikara ao anatin'ireo faritra 20 ny sitraka azy. Tanjona dia ny hampiakatra ny vokatra era Madagasikara ary ahafahantsika manatratra ny tanjona izay napetraka ny filoham-pirenena amin'ny veloran'ny fahasivy dia ny fahavitantenaran-tsakafo ho an'ny isa-tokantrano eto Madagasikara. Tsara ihany koa ny manamarika amintsika fa ny isaky ny faritra dia samy manana ny calendrier cultural. Misy ireo faritra izay eto Marivoay manokana zao dia varijepy izay fanandrify indrindra amin'izao. Misy ny somary lasa aoriana kely arakaraka ny izay calendrier cultural zay no amatsiana andreo hanampamokaran'ireo indrindra moa masomboly ho an'ny tantsaha mba azotsika tambokatra tsara ary ny hafatra anatin'izao ezaka zao dia ho anareo tantsaha mpamokatra arahano tsara ny torohevitry ny teknisianina mba ho ambony ny tahampamokarana ny rendement amin'izao ataontsika zao satria ny fanarahanareo an'izay no ahafahantsika manatratra n'ilay tanjona izay napetraka teo satria rehefa miakatra ny vokabary dia horesitsika ny fahasahiranana sy ny fandraria-tsakafo ary farany manokana Marivoay no fidina satria Marivoay dia anisan'ny sopotra ny vary eto Madagasikara ka dia antenaina fa ireo tantsaha rehetra aty amin'ny faritra Boeny aty Marivoay dia anao tongotra miara-mindra sy soroka miara-milandra amin'ireo mpiara-mimbonantoka sy ireo mpisehatra rehetra mba hiaraka hampakatra avo zany famokarana ny sakafo eto amin'ny firenentsika zany. Tantsaha avy amin'ny faritra 20 no misitraka ny tetikasa PURPA izay natao hanamorana ny fahazahoana ny amam-pamokarana. Ny tetikasa moa dia efa nanomboka ny asa tamin'ny volana Novambra 2024 ary namelo-panantenana ny vokatra mety ho azo. Nisan'ny sitraka ny fanampiana avy amin'ny PURPA amin'ny fambolena vary ary nisan'ny tena hita fa misy tombontsoa lehibe tokoa satria voalohany indrindra dia miavaka aloha ny masomboly izay fahita eny an-tsena ny masomboliny zaraina satria raha ny jerena ampabe maso aloha ny masomboliny zaraina dia efa hita fa tsy mifangaro ary ny tapahatsirina koa dia hita fa mahatratra 7 isan-jato izay anisan'ny nahafaly izay zavatra efa matetika no mahavoana tantsaha. Dia ao anatin'izay ihany koa anisan'ny hita amin'izao ny fahatsarahan'ny vary ary tantaratra amin'ilay hoe fampiasana ny zezika satria izay hatramin'izay dia mbola tsy nampiasa n'izany zezika izany hoe zezika compost fa tamin'ity vao nampiasa ny zezika compost dia anisan'ny hita fa mampiavaka tsara n'izay hoe fambolem-bary izay ny fampiasana ny zezika io ary hita miavaka amin'ireo manodidina ary anisan'ny manaitra ny tantsaha izay tsy sitraka ao anatiny izay somary mbola misalasala tao anatiny izay fahitana izay fitsirian'ny vary ao anatin'ny fampiasana zezika izay
dia ny fanantenana mivokatra tena tsara tena hita satria nijery tamin'izao ny zanabary mbola ao anaty fitongony efa misy mahatratra 250 ny zanabary anankiray dia hita zany fa na dia ilay zanabary fotsiny dia ahitana fa hamokatra ny vary. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny zoma faha-efatra ambin'ny folo ny volana aprily 2024 tao Marovoay faritry Boeny izany tetikasa mianam-pilopa izany. Nanome voninahitra ny fanombohana ny tetikasa ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy sy ny solotena maharitry ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara Adam Amomonina. Ankoatr'izay dia karatry ny tatsa miisa 200 sy 904 alina sy 1 hetsy ihany koa no nozaraina amin'ireo faritra hiasan'ny tetikasa.